Mitokosa ny fitetezam-paritra ataon'ny Général Thierry Velo Nicolas any amin'ny faritra Atsimo andrefana sy faritra Vatovavitovonana iny amin'izao fotoana izao nisy ny fihaonana nataony tamin'ireo vahoaka tany an-toerana izay nolalovana na fahana ny fanakalo hevitra sy ny fampiresadresaka ny fotoana tahaka izao. Maneho ny diany amin'ny fitetezam-paritra sy fidinany fotony any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny ny Général Thierry Velo Nicolas taleny kabinetra eo anivon'ny sekretam-panjakana miadidiny zandarmaria-pirenena. Fifampiresana sy fifampidiniana tamin'ny vahoaky fotony no isan'ny songadina tamin'ity fidinana ity. Nampiseho hafaliana tokoa ny mponina amin'izao fijerena ireo tanàna any ambanivohitra izao ka tsy nisorona fa nilazany zava-miseho any an-toerany Rajoel Etienne solitena maharitra teo anivon'ny UNESCO tamin'ny fotoan'androny. Azady tena magnatega be ary falifaly amin'ny andalovan'ny mon général zao satria izay zany mbola tsy nisy taty loatra. Tsy nisy misy fa tsy hoe taty loatra fa da tsy nisy misy hatramin'izay. Hoe mba général zany mba nidina amin'ny tiagna. Fa lieutenant zao ngambony amin'ny mahay midina aminay aty. Ny fahitana ny général zao da mahabe fantenana anay hoe mba ampiova ny fandrimpahalemana aty. Izay ataony moa dia tena mahatonga miaraba isondrana ny fotoanam-panjakana izay nandefa anazy. Satria efa misy zany fijerenanay aty afotony. Nanamarika ny fidinany fotony nataon'ny taleny kabinetra eo anivon'ny sekretam-panjakana mididiny zandarmaria ny fanatrehany ireo famindram-pahefana isan-karazany izay natao teo anivon'ny fibaikoana ny zandarmaria tany an-toerana ny 17 novambra lasa teo no totosa tao Manakara ny famindram-pahefana teo amin'ny lieutenant colonel Benazou Gobert commandeny vondrotompo Pilehovana Vatovavitovonana teo aloha sy ny colonel Rabemanantso Jos commande vaovao tampiralaina tanteraka nozorany famindram-pahefana teo amin'ny Rotonta. Efa mamarapara nandiany kosa ny Général Thierry Velo Nicolas amin'izao fotoana izao satria dia efa ny 12 novambra lasa teo no niala teto Antananarivo ny tenany sy nanatanteraka ny fidinany fotony tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritra Vatovavitovonana.